Koa satria efa tomombana ny lafiny teknika mahakasika ny fanadidinana natao tamin'ny namana Clément Rabary izay hikarakara indray ny jeu corporatif fanao isan-taona dia ho arahantsika izany resadresaka ny fanaovana tamin'ireo mpikarakara izany. Feno 5 taona tokoa no nikarakaranay ity jeu corporatif ity noho izany hiavaka amin'ny rehetra izy satria mba misy fanetanana kely atao fankalazana an'izay 5 taona izay ary ny tena mampiavaka azy dia naverina natsona daholo ireo nandray anjara hatrany am-boalohany tamin'io lalao jeu corporatif io mariako fa taranja enina ihany ny fananana aloha any hoe niala ny atletisme raha tamin'ny herintaona niala satria arakaraka ny mpandray anjara ihany dia tsy nahavelona isany izy dia rehefa mivory zay dia misy olona ny atletisme fa mijanona kosa ny baolina kitra raraovan'olona fito ny volleyball iraisana tsy maintsy misy vehivavy zany eo ambony kianja ny basketball lehilahy ny tennis simple asivavy ny belote ary ny farany pétanque izay misy triplety lehilahy ary doublety vehivavy. Mariana moa zany fa iray ihany no isan'ny ekipa azo alahatra raha amin'ny hoe taranja iraisana fa 5 ihany kosa ny tennis na ny belote na ny kanety be. Izay zany tsy niova fa izay hatrany am-boalohany dia nitazomina ihany satria tsapako ny fitiavan'ilay olona izay formule zay anisany mbola mampirona ny olona kokoa amin'ity jeu corporatif karakara ity satria raha mitanjona moa zany dia hoe ny afalifaly ny olona fotsiny eto dia mbola miavaka izy satria lasa kianja manara-penitra no ilalaovana satria syntétique zao ny foot ary surface rapide ny tennis mbola miditra gymnase reny basket sy volley reny zany tena tsara ary efa isorana sahady ny knaps moa zany izay miara-miasa ao anatiny miaraka amin'ny Medi Madagasikara izay mpanoana. Rovina zany no misokatra amin'ny fisarantanan'arina dia sy midady anatanterahana ny fifaninana sy ny ambony tsara ho fantatry ny mpandray anjara. Ny fisarantanan'arina efa misokatra saingy tsy hoe misokatra fotsiny izy fa izahay no mandefa ny fanasana amin'ireo orinasa izay heverinay fa mpandray anjara sy mety handray anjara. Ny faranan'ny fisarantan'arina izany angambany dia ny 4 oktobra satria ny lalao dia totosena ny 9 sy ny 7 oktobra eny amin'ny kianja eny Votovorona ary ny 4 oktobra io dia misy ny atao hoe séance de travail izay karakaraina aty amin'ny knaps Itsapefoloha eo ny farany fandraisana fisarantanan'arina ny rehetra zany hoe mbola somary malaladalaka na zanatsany ary efa manao tsomby aloha ny mpisoratra anarana amin'izao ary izay ny tena mahafaly fa mahaverim-bolo fa mety mihoatra mihitsy raha ny 50 angamba nisan'ny mpandray anjara amin'ity taona ity. Isan'ny mampiavaka ny jeu corporatif ny atao hoe amboara sy ny loko mena ny mpandrisy nahoana izay amin'ity? Mety mitombo na ny lehibe ny amboara na ny vola omena satria arakaraka ny mahapetraka mpandray anjara no mahapetraka izay fanomezana izay ary ny mampiavaka azy zany dia le roa voalohany samy mahazo an'izay amboara sy vola omena izay no ny siny ny fanoanana ary ny mahafaloha dia mbola misy ihany ary ireo orinasa vaovao mbola tsy hita mihitsy no efa soratra anarana sahady. Dia izay no masakazina roso topolasy topokavy ny amin'ity androany ity isorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandarana mahery asadino fa mbola ho hitanao anatin'ny gazety malaza rampitso izay vaovao rehetra nisongadina tamin'ity faran'ny herinandro ity fa ireny fanadihadiana ireny no vita tamin'ity androany ity dia teo ireo namana mpiara-miasa namana Jacques. Ia tsy tokoa ny tsy sotra ireo namana mpiara-miasa indrindraindrindra nandritra ny tranga ny sioteny amin'ny kianja Mahamasina satria dia napetraky
akaiky ny fahitalavitra ma-TV Olaram-Pahamehana ny fanomezananao vaovao tao anatin'izany hetsika goavana teny Mahamasina sy ny manodidina azy zany tsy nisafidy hoe mpanao fanatanjahantena ihany fa dia tonga nanampy teny Ankianja namana Velo Gislain izay mpanao gazety eo amin'ny lafiny politika tantely Andriamianjanahary eo amin'ny trangam-piarahamonina Laza Morgan eo amin'ny ara sosialy. Ihany hoe ny niara-nisalahy tamin'ny fampitana ny fitrandrahana ny vaovao zany izay teto amin'ny ma-TV tamin'ny ty faran'ny herinandro ty. Teo ihany koa ireo namana nandrindra ny sary izay tetỳ Akorondrano toy ny namana Romain sy eo ihany koa ny namana Bosco dia eto dia mametraka ny veloma mandram-pioana ho amin'ny herin'ny indray izay mirahalahy amin'ny ty androany ity fa dia mifaran'eto aloha ny fandarantsika ho amin'ny androany. Veloma tompoko. Veloma tompoko.